izy moa zany natokana ho an'ny tsy judaiste ny fotoana io dia karazany hoe fanehoana zany hoe zao ny finoana judaisme misy ireo inona ny mampiavaka azy maninona izy maninona mesy nefa tsy mitovy amin'ny kristiana maninona hafa mihitsy izy zay zany mba natao ny ankapobeny zany azo lazaina hoe fombiazana io satria betsaka amin'olona zay tonga tsy zany fa manaraka foana zany inona ny vitsy loatra saika tonga zany moa tsy andany zay zany inona ny olona manao masiana zany amin'ny ankapobeny izy dia filazana hoe tonga ny masiana misy fa ny fisian'le fiovampinoana mety ny dia natao hoe tonga teo amin'ny azy ariary sy nandray azy fa dia tena masiana filazana azy io mpaminay tonga tena miloatra ny jiosy ary ny atao hoe fiangonana ny jio fisime dia miloatra ny jiosy ary miara-mivavaka tamin'ny jiosy na ny atao hoe ny judaisme farsiana azy dia na hay miara-ny fa ny notry na ireo hoe kristianina teraka avy amin'ny fampianarana koany notsy ny eken'ny jiosy mihitsy atrafaly kanefa fatatsika fa ny notria miteraka ny kristianisme amin'izao fototra zao zany hoe notry mahazo vary lasa kristianina tsy mahagaga raha ohatra misy littérature zany milaza hoe tsy fifanarana teo amin'ny jiosy sy ny notry izay lasa kristianina teto Antananarivo zao nanaovana mihetsika toy zao mety takatry amin'ny faritany ve ivoka eny zany hoe ity eto Antananarivo zany dia zany ry ny any faritany fa efa miodina any amin'ny faritany izahay fa miala vetra dia mbola verina ny amin'ny faritany iray ela izy vetsika mandeha foana fa ny lohahevitra no ndraindray mofo arakaraka ny toerana lehanay zany arakaraka ny avolentan'ilay ilay tanàna zany no ametrahanay ny lohahevitra hoentina amin'ny tanàna ohatra hoe ity lohahevitra nentina teto zany somary avolenta satria fanazavana ny faminan'ny Daniela ao amin'ny Daniela toko fahasivy miaraka amin'ny fiandroanany boky ny apokalypsy ary fanazavana ny momba ny votoatin'ny epistilo any Hebreo zay zany somary avolenta izy ny afatra raha hoan'ny mpino judaisme ary hoan'ny tsy mpino judaisme manerina amin'ny Madagasikara ihany koa nasy rehetra matsy satria ny valala tsy indromanty ambavaty ary ny zavatra ohatran'izao sarotra ny mampalatena hoe iverina indray resaka fa rehefa lasa izay dia tsy fantatra hoe rovina indray tafavendrina amin'ny herinana io dia lohahevitra ny epistilo any Hebreo no resahana hoe inona marina ny nambaran'ny judaisme misy rima mikasika ny epistilo any Hebreo anasan'ny olona satria zavatra tsy soratanay tany anaty boky no nambaranay teristeria no avoaka eto amin'ny fotoana io indrindra ho resahanay eto amin'ny planina hoe ahonaka ilay hoe fisoronana araka ny fanaony Melkizedeka zay tokoa hoe misy zavatra hafa ao anaty tena zay zany isy lohahevitra lehibe resahanay eto manomboka firy ny fotoana apatsy zany isaky ny alatsinainy ilay izy amin'ny latsinainy zao zany afarany manomboka amin'ny ora sasany ary ny farana ny amin'ny 10 minitra somary valapatra zay le toriteny satria betsaka ny olona ny malahelo raha toriteny atsasak'adiny sady izy natao tsy toriteny fa fampianarana